Izay ny amin'iny fa manana ny ambarany ireo député manohana ny fitondrana manoloana indrindra ny didy izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Vola Ravoa sy Tsirakotoarsan Atrano no mitatra izay vaovao izay. Tsy azo heverina hoy ny député Manakara Zafimatra Trabel ny voany anaran'ny premier ministre ao anatin'ny 7 andro raha ny fijeren'ity parlementaire ity dia betsaka ny tepoka ilaina fanazavana avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ao anatin'ny didy izay navoakany ny 9 Mey lasa teo. Agnatin'ny article 4 izy igny amin'ny les conséquences hoe pour ces motifs dia mivolaza otrikotrany dia hoe fanangana ny gouvernement de consensus ary manolotra premier ministre anankitelo dia mafanaraka izy amin'ilay lalàna navoakany tamin'ny 17 février 2014 numéro 11-ACC/2018 zay zany navoakany amin'ny article 4 zay ary mandritra ny 7 andro ny fananganana n'ilay gouvernement. Ao amin'ny article 5 ndraiky dia milaza fa hoe le premier ministre reste en place jusqu'au nouveau président de la République. Mila fagnazavana io. Amin'ny article 4 ianao milaza fa hoe asagnana an'ilay gouvernement de consensus. Amin'ny article 5 ianao le premier ministre reste en place. Izy amin'io zany ny tokony atao. Afaka ampiarina ary vahaolana amin'ny disadisa amin'ny krizy misy amin'izao fotoana izao ny didy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha misy ny finiavany eo amin'ny député eny amin'ny 13 Mey sy ny député 7 hoy Andriamahefa Henri Charles la député ny Moramanga. Fa mila premier ministre ekeny rehetra dia atolotra sy vita agnatin'ny 7 andro zany. Sy vita agnatin'ny 7 andro zany satria fitonina ny kasaisika. Misy indreo sensibilité politique afaka anolotra koa izy mba mety miaraka amin'ireo groupe de parti ou le parti majorité à l'Assemblée nationale mety manana olo avao koa izy mety misy amin'ireo député ireo avao koa mety mahavita gn'andraikiny afana magnatanteraka an'izany azo eritreretina koa zany hoe izy le groupe de parti ou le parti majoritaire à l'Assemblée nationale afaka anolotra ny premier ministre. Raha ny fanazavana teny amin'ny antemera-pirenena androany tsy mbola nisy ny dinika ofisialy eo amin'ny député ny amin'ny 13 Mey sy ny député mpanohana ny fitondrana efa manomboka hitataratra kosa ny fifampiresana sy ny fifandresendahatra ataon'ny samy député mikesika ny fanendrena premier ministre.